Ianareo matoky azy matoky anareo averiko ndray ty teny ty ny fifidianana ho iaho ohatrany lagera tsy akitsitsitsy mihitsy io dia tsy maintsy manana kapiteny mahay nareo zay le kapiteny mahay zay anareo dia manana troupy matanjaka ianareo zay le troupy tena matanjaka be anareo dia fahatelo ty le stratégie atsika le manifesto ty stratégie ka dia izao tsika olona vonina ny andresy bata fandresena anareo zany voalohany averiko ray ty manifesto ty ato anatiny ty milaza hoe amboarina indray ny lalana faharoa propaganda natao zao ho averitsika amizay ara le fandripahalemana matoky iny areo fa vitany daty eo fahatelo iantohana ny fahasalaman'ny vahoaka malagasy teto Madagasikara satria nahoana satria tena tsy ampiny eto manana na itsabotena ka noho izany nanapa-kevitra zany fa tsy maintsy karakaraina ny vahoaka dia zay na hoe iantohana ny fahasalaman'ny olona manaraka indray ny mpianatra ho amboarina daholo indray reny sekoly reny dia ampidirina ianatra daholo ny zanaka malagasy rehetra ividanana kit scolaire izy ireo izarana blouse izy ireo azonareo ary tsy vita zay ihany fa tsy maintsy amelitsika an'ireny le cantine scolaire reny satria mibetsaka amin'izy ireo tsy mihinan-kanina maraina rehefa tonga ary zany zay rehetrarehetra zay amboarina lalana averina sécurité tsabona ny olona ampianarina ny ankizy tia zay no tsara ho ampitombona volany am-posinareo rehetrarehetra any dia tsangatsika ireo orinasa tokony asan'ny olona rehetra mbo hiasa daholo ny olona dia zao hojerena manokana ny tanora tena hojerevana manokana ny tanora mba manana ny avenirany izy ireo mba manana ny fialam-boliny izy ireo mba manana ny zavatra tiany izy ireo fa aza matahotra ireo fa vitany zany hainy zany manaraka ianareo vehivavy maro anisa izy ireo tsy maintsy hojerevana manokana ihany koa vehivavy hoy aho hoe ampy zay fahorin'ny malagasy 7 taona angarangity zay ny ndrasana an'ity fividianana ity aza manaiky ho fitapitahana tsony ireo fa hibata fandresenitsika mpanangana fa tsy mpandrava isika fidio ny kandida laharana 5